Ny vaovao azo vao io hariva io moa zany dia misy ny mikasa fanakorotanana ihany koa mikasa mihitsy ny andorony ny televiziona malagasy ny radio-pirenena malagasy RNM sy ny TVM eny Anosy eny. Raha ny tazana amin'izao fotoana izao dia efa miatrana eny an-toerana ny mpitandro ny filaminana avy eo anivon'ny hemorrhague sy ny kapsat ezaka ife ny zava-misy raha toka itranga izay loza izay arahantsika ny sary. Miaramilan'ny kapsat efa ho 30 mahery no miambina ao anatin'ny TVM sy RNM eny Anosy amin'izao fotoana izao ary feno hemorrhague miaraka amin'ny fiarakodia isan-karazany eny ivelany eny Anosy ka hatrany am-Pefilo sy ny manodidina. Ny antony raha araka ny fanazavana izay voaray avy amin'ny tompona raiky ny mpitandro ny filaminana dia misy mikasa isotasota ireo aina manjery mpanjakana ireo ary zany vaovao zany dia efa ho herinandro zay no nandrenesana an'izany. Androany dia nirosy tamin'ny fiambenana ny TVM sy ny RNM izy ireo satria miamitombona ny renseignement voaray. Noho izany dia enjana ny fanaraha-maso ny olona izay mivoaka sy miditra ao amin'ny RNM sy TVM. Raha ny trangan-javatra tahaka izao no miseho dia mazana fanonganam-panjakana mikery no fonosiny. Fa ny tanteny toerana eo ariva eo aloha dia miara-miatrana amin'ny mpitandro ny filaminana ny mpanao gazety marobe. Miandrandra hoe inona ny zavatra iseho sy tranga amin'izao alina izao. Fa fanamariana kosa ho an'ny rehetra mampitondraka karapanondrom-pirenena raha sendra mivoaka amin'ny alina manomboka izao so ho any amin'ny violon no mifarana ny tantara.